Raha ohatra ka te haka-trakefa arak'asa ho akaty États-Unis ianao de araho hatramin'ny farany ity vidéo ity fa misy fanaraharotana opportunité zaraiko eto. Indrindra ka manana fahaiza-manao amin'ny resaka restauration, hôtellerie, service d'aménagement sy resaka fanamboarana trano, lalana sy resaka parc d'attraction reny de tsaratsara arahanao hatramin'ny farany ity vidéo antsika androany ity satria betsaka ihany koa no nanontany anahy teto amin'ny pejy teto tao amin'ny hafatra miafina tao moa zany hoe misy izay manana an'izao satria betsaka ny nanontany hoe ankoatran'ilay zavatra resahako rehetrarehetra reny de tsy mba misy fika hafa ve andehanana any États-Unis amin'ny alalan'ny ohatrany hoe asa sy ohatran'izany de anisany mamaly an'izay fanontaniana izay ity vidéo androany ity fa de araho hatramin'ny farany ary, ndao ary. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Voalohany aloha ny antony nanaovako an'ity vidéo ity de zahay moa zany efa mikarakara ny taratasinay hamadihana ny statut-anay amin'izao fotoana izao. Za moa zany mbola statut-ana mpianatra no ijanonako eto États-Unis amin'izao fotoana izao fa efa mamadika an'izay ho statut permanent amin'izay zahay. De misy an'ity société ity zany antsoina hoe BDV Solution de zareo no mikarakara ny taratasinay zany amin'izao fotoana izao de nandefa an'ity communiqué ity zareo tamin'ny 22 mai 2025 de manazavazava izy ny zavatra mahakasikasika an'ilay atao hoe H2B. Io H2B io no kategoriana visa ho resahantsika androany izay ahafahanao maka trakefa arak'asa aty États-Unis aty. De niresadresaka momba an'izay zareo de alohan'ny hidirako amin'ity communiqué nalefan'zareo tamin'ny client-zareo tsirairay avy ity de hojerentsika hoe ahoana zany nanazavazavana an'ity karazana kategoria na visa ity. De voalohany indrindrany de aleontsika hiditra ao amin'ilay hoe inona no industria tena mampiasa anazy. Izy ity aloha zany de non-immigrant visa, zany hoe tsy afaka azahoanao an'ilay permanent residency zany ity karazana visa ity fa ohatran'ny hoe mandeha miasa ianao de rehefa vita ny contrat de miverina any amin'ny toerana misy anao ianao. Fa tamin'ny taona 2024 de efa lisiteny eto ny karazana ny domaine misy zany fa noteneniko teo hoe amusement hozy izy toy ny resaka parc d'attraction de resaka fanamboarana trano, lalana, rehefa resaka construction zany de service restauration de forestry de hôtel sy motel de resaka fanadiovana de service d'aménagement zany. Reo zany no industria tena manao an'ity de resaka saison lay izy. Efa teneniny ato hoe jerentsika hoe inona lay visa amin'izay zany. De io visa io hozy izy de non-immigrant zany ny classification an'izany, zany hoe classification an'izany de non-immigrant de teneniny ao hoe one time occurrence na seasonal need na peak load need na intermittent need. Zany hoe ireo zany no karazana ino izy ity no fomba anankiray ho an'ny mpampiasa ahafahan'zareo mi-embaucher olona avy any ivelany.
satria maninona zany no tena manomboka malaza be efa nalaza foana moa zany izy ity fa am'izao fotoana izao misy an'izay antsoina hoe labor of shortage zay aty États-Unis izay tena misy fiantraikany be amin'ny ekônomian'jareo de tiako atsofoka ao an-tsaintsika kely ino ty izy ty zavatra nalefan'ny USCIS ty hoe lasa nenitombo be hozy izy tamin'ny fiscal year 2025 zany. Zany hoe nanomboka tamin'ny oktobra 2024 de nenitombo be ny mpangataka an'ity visa ity satria nahoana? Efa teneniko foana moa hoe karazana visa tahakitahaka itony sy ilay karazana visa zay anovanay statut de manampy be ny ekônomia amerikanina zany de ny karazana visa ohatrontony zany de mora ny manao anazy tsy de misy complication sy ny sisa fa idirantsika am'izay le communiqué an'ilay orinasa zay manampy anay am'izao fotoana izao. Teneniny eto hozy izy hoe ny resaka landscaping sy groundskeeping business hozy izy zany hoe reny service d'aménagement reny de lasa manampy be ny labor shortage aty États-Unis hozy izy de zay mampatonga an'le hoe lasa be da be zany ny demande amin'io zavatra io satria taorian'ny Covid zany ny zavatra rehetrarehetra de efa teneniko eto amin'ity article ity de niova zany satria be da be ny olona lasa nahita opportunité hoe afaka miasa en ligne manao remote ny olona aty de lasa vitsy ny olona te hanao an'ireny karazana asa ireny. De manazava izy ato hoe ny H2B programme hozy izy de manampy ny mpampiasa aty États-Unis mba i-embaucher olona avy any ivelany zany mpivahiny temporaire zany io karazana asa io de tsy agriculture koa le izy de rehefa tsy mahita olona qualifié zareo na koa hoe tsy mahita olona hanao an'le asa de afaka mi-embaucher olona zany. De efa teneniny ao moa hoe ny qualification rehetrarehetrarehetra fa any ambany any izy afaka alefaka eo amin'ny description an'ity vidéo ity ny ity article ity zany mila manana compte LinkedIn fotsiny ianao mba ahafahanao mamaky anazy na makany amin'ny site web an'zareo. De ny tena tiako tenenina amintsika de miteny izy ato hoe ry zareo hozy izy de miara-miasa amin'ireny karazana orinasa ireny zany mba ahafahan'ireny orinasa ireny manino ty izy ty mi-embaucher olona zany mba ahafahan'zareo tsy mijanona zany ny business an'zareo satria rehefa tsisy olona hiasa de lasa mijanona ny business. De zay zany le hafatra eto hoe raha ohatra ianao ka te hanana an'izay traikefa arak'asa zay de contacteo ity BDV solution ity. Mbola averimbereniko eto foana hoe ty vidéo ataoko eto de tsy manao dokam-barotra ny BDV solution fa manome antsika ny opportunité misy tsy sponsorisen'ny BDV solution ity vidéo ity. Zany hoe contacteo zany zareo de zareo no manome anao ny étape rehetrarehetra. De zay ny momba an'iny fa amin'ny manaraka tsika hiresaka lalandalina kokoa momba an'ity zavatra ity satria be da be tamintsika no nanontany de alefako ihany koa ny contact-ny BDV solution. Zany hoe raha amin'ireo karazana industrie ireo zany ny traikefanao arak'asa ohatrany hoe manao service d'aménagement na zavatra be da be de mety hety aminao ty karazana visa ity. De aza adino ny mandefa an'ity vidéo ity any amin'ny namana zay hoe mety mifandraika amin'ny zavatra tiany atao ity karazana visa anankiray ity. Fitiniko kely hoe le visa tsy
ahafahanao mahazo an'ilay antsoina hoe green card fa efa teneniny hoe temporaire ilay izy. Dia mila éligible koa ianao amin'ilay izy. Ho hazavazavaiko any aoriana any moa zany ny éligibilité an'ilay izy fa raha ohatra ianao ka liana amin'ilay izy dia contacteo io orinasa io dia miresaha amin'zareo. Atokisako io orinasa io satria zareo no mikarakara ny dossier-nay amin'ny resaka famadihana ny statut anay amin'izao fotoana izao. Dia zay ny androany fa dia amin'ny manaraka tsika amin'ny resaka zavatra hafa mahafinaritra indray. Zavatra roa foana ho any angatahako eto: ny mizara ny pejy sy ny manaraka ny pejy. Zay fa dia amin'ny manaraka indray. Mazotoa.